Sasafidy tsy mahafehy trano izay indray zany no hoadiaditsika anio. Misy ny fitenenan'ny razantsika ny amin'ny hoe sasafidy tsy mahafehy trano, nefa misy ihany koa ny fitenenana hoe ny anabadia kiterahana. Tsy hitantsika hoe misy karazana contradiction ihany ve ao anatin'izay hoe karazana fanoharana anankiroa izay, satria ny sasafido tsy mahafehy trano, ny dikan'izay dia ny hoe na dia misy zaza 7 ara eo kanefa mbola misy ny zavatra tsy ampy ao amin'ilay tokantrano, tsy mahafeno maso ny mpivady izany, indrindrandrindra ny raim-pianakaviana ilay zaza 7, dia mety mbola misy ihany zany ny fisaraha-panambadiana. Lalina dia lalina izay karazana fomba fijery izay, satria ao anatin'ny fanambadiana zany dia maro dia maro ny zavatra mifamaofao ao anatiny io. Olon-droa no mitambatra, olon-droa samy manana ny toetrany, olon-droa samy manana ny tanjona izay tiany hotratrarina amin'ny fiainana, olon-droa samy manana ny fomba nitaizana azy tany amin'ny tranon- ray aman-dreniny na tany amin'ny toerana niaviany, olon-droa izay samy manana ny vetsevetsim-pony. Izay zany no mitambatra, tsy mora izany ny famakivakiana ny fiainana ao amin'ny tokantrano. Misy ihany koa nefa ny fitenenana hoe ny anabadia kiterahana hozy izy ny Ntaolo, izany hoe misy ihany koa zany ilay hoe ny tanjona idirana ao amin'ilay tokantrano zany dia ny mba azahoana taranaka izay hitondra ny anarana rahatrizay, ary dia misy tokoa ny tokantrano izay rava rehefa tsy misy izany ny zanaka. Hitantsika amin'ny fiarahamonina daholo zany karazan-javatra rehetra rehetra izany, kanefa misy ihany koa nefa ny mpivady izay tsy niteraka kanefa dia faty misy arahana. Inona sy inona daholo zany ny ao ambadika izany zavatra rehetra rehetra izany. Inona marina zany ilay antom-pisarahana rehefa manontany ny antom-pisarahana zany ny olombelona, dia adininy foana ny manontany ny antony nidirana, satria ao anatin'ny antom-pisarahana misy idirany be dia be ao amin'ny antom-pisarahana ny antony nidirana. Manodidina ny tokantrano sy ny mpifankatia daholo izany karazan-javatra rehetra rehetra izany. Fehiny zany dia ny hoe ny fitenenana hoe zaza 7 tsy mahafehy trano, ny tohiny dia ny hoe fanahy 7 no mahafehy trano. Ao anatin'io tokantrano io zany rehefa hiditra ny tokantrano dia ny olona izay afaka mandanjalanja inona marina no antony anorenany an'io tokantrano io. Ny olona izay afaka mahalala tsara ny hatraiza ny fitiavany ny olona izay alainy vady. Ny tokantrano dia ao anatin'izay hoe fandanjalanjana zavatra maro dia maro zany idiran'ny hoe fanahy 7.
satria tsy misy ny tonga lafatra eo amin'ny fiainana rehetra amin'izay zavatra rehetra tianao atao dia tsy maintsy ianao zany a mahafantatra an'izay tsy misy ny tonga lafatra fa rehefa misy ny tanjona izay tianao hotratrarina ka raha tokantrano izany no resahantsika arakaraky ny tanjona izay tiany tsirairaiko hotratrarina ao anatin'ilay hoe tokantrano satria raha ohatra ka miorina ao anatin'ny fitiavana ny tokantrano miorina ao anatin'ny ataontsika hoe fikatsahana ny anorina tokantrano izay hitondra ny anarana rahatrizay hitondra ny taranaka rahatrizay raha ohatra tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay zany a no nanorenana ny tokantrano dia sarosarotra ny arava azy fa raha ohatra ka zavatra tokana zany no nidirana tao anatiny zavatra tokana izay ao anatin'ny faniritsika olombelona toy ny hoe atsaram-bika sy atsaran-tarehy fotsiny no nanitona ny lehilahy iray hiditra tokantrano tsy mijery zavatra hafa ny zavatra hafa izay mety ilainy amin'ny fiainany tsy mijery zavatra hafa ny amin'ny hoe ity olona ity zany a no anorenako ny taranaka ho avy any aoriana izay hitondra ny anarako rehefa tsy naorina tao anatin'izay zany a ny tokantrano fa fijerena fotsiny karazana hoe intérêt personnel tombotsoa manokana amina toe-javatra iray dia mangozozy ihany ny faharetany izany hoe rehefa miveriny sika zany a amin'ilay fitenenana hoe zaza fito sy mahafehitrano dikan'izay zany a dia hoe tsy ampy maso ho an'ny ireo ray aman-dreny indrindrandrindra zany hoe ny raim-pianakaviana matetika zany no hipetrahan'izay hoe zaza fito sy mahafehitrano izay zany hoe tsy mahafeny maso azy zany a ny zaza fito fa mbola misy zavatra hafa zany a izay hitany fa tsy ampy ao amin'ilay tokantrano izay tadiaviny any ivelany ka mety andaozany tanteraka zany a ny vady aman-janany efa nolazaiko teo zany a ny hoe tsy misy ny tonga lafatra fa misy kosa ilay terma famerimberiko eto foana dia ny hoe responsabilité tompona draikitra ianao a amin'ny zaza izay nateraka ao tompona draikitra ianao a amin'ny fiainan'ireo zaza nateraka ao ireo satria ianao no nanao zay atongava ny teto ambonin'ny tany tompona draikitra ianao amin'ny fampianarana azy ny fanabeazana azy mba olom-banona ny fampihinanana azy ny fametrahana azy amin'ny trano ara-dalàna sahala amin'ny trano hipetrahan'ny olombelona rehetra rehetra tompona draikitra ianao amin'ny fananany fiainana tsaratsara kokoa tompona draikitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay maha olombelona azy tafiditra ao koa ny fahasalamany zavatra maro zany a no tafiditra ao anatin'ny atao hoe
tokantrano. Mila fantatry ny tanora izay mbola hiditra ny tokantrano izany zavatra rehetra izany satria tsy mora io. Tsy mora ny fanatotosana ny hoe fato ny sarana. Moa ve ireo olona izay hoe mipetraka fato tokoa ny sarana? Moa ve ireo karazan'olona ireo dia afaka ilazintsika hoe nanana ny rehetrarehetra izay nitadiaviny tao amin'ilay tokantrano, ireo karazan'olona ireo izay mijanona hatramin'ny farany natotosany hoe fato ny sarana. Ireo olona ireo ve nanana ny zavatra rehetra izay nitadiaviny. Fa miditra ao ihany koa ny atao hoe fahendrena, dia ao ihany koa ny hoe fanahy fito no matazona ny tokantrano. Tsetsatsiaritra ny ahy zany tompoko lahy sy tompoko vavy, trafikenao me mahery ambava homana ampomeritreritra, tsy misy ny tonga lafatra eo amin'ny fiainana, fa ianao no mahalala ny tanjona izay tianao tratrarina. Ianao no mahalala sy mandanjalanja ny fihetsika rehetra na ny fanapahan-kevitra izay raisinao amin'ny fiainana. Hitondra makaisa ity fanapahan-kevitra ny raisiko ity, ary hitondra makaisa ny fanohizako ny ezaka rehetra amin'ny tanjona izay tiako tratrarina. Dia toy izay no azona tolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.